Azo antoka hoe mitovy amiko ihany koa ianao efa nisy fotoana mba namaky ny baiboly dia nametraka fanontaniana hoe fa inona ary zany zavatra teneniny zany amin'ity androany ity dia aza miala fa ao anatin'ny fandiniantsika atao amin'ny universe ilay hoe ohatrany ahoana moa ny fomba fandiniana ny baiboly, fanontaniana lehibe izay ovalitsika ao anatin'ity fandaharana androany ity aza miala avy hatrany fa misy vahiny manokana miaraka amintsika ao anatin'izao fandaharana universe mamiko sy maminao izao. Araka ny teneniko zao dia faly tafaraka aminao anatin'izao fandaharana universe zao miaraka amin'ireto vahiny manokana ireto ho an'ireo izay efa zatra mpanaraka ny fandaharana mety efa tsy vaovao amintsika Ientsy sy Daniel. Androany dia iresaka lohahevitra manokana isika fomba fandiniana ny baiboly. Matetika mantsy rehefa mianatra dia anisan'ny zavatra tena hoe tsy maintsy fantarina ihany koa ilay teknika fianarana. Dia mety be dia be za manokana zao ohatra misy fotoana mamaky baiboly dia tena mametraka fanontaniana mihitsy hoe inona ary ny tena tiany ambara amin'izany inona ary ny idirany zany ka androany tsika zany iresaka an'ilay hoe fomba fandiniana ny baiboly. Ny zavatra misy mantsy ankehitriny manatsara ihany koa ny mametraka hoe tena tsisy fotoana tsony mihitsy ny andiniana n'ilay baiboly. Tena tsisy fotoana ary ny zavatra misy eo ihany koa ilay tsy fananana faharetana rehefa mamaky an'ilay izy. Mamaky 10 minitra ianao ohatrany efa zay nefa anao mamaky iny mbola mahita ihany koa hoe inona ary tiany ambara ao anatin'izany. Mino aho fa nareo mahavahiny fandaharana manoresantsika mahakasika an'izany ohatrany ahoana ny fomba andiniana ny baiboly. Ao anatin'ny fandiniantsika ny baiboly dia mampianatra antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny momba anazy. Izay aloha zany tanjon'Andriamanitra voalohany raha mandefatsika amin'ny teny izy dia ahatonga antsika fantatra ny momba anazy. Dia ao koa ny ahafantarantsika mitombo kokoa ny fomba ifandraisan'Andriamanitra amintsika ary ao anatin'izay no ahafantarantsika ny momba antsika. Dia rehetra amin'izay tsika ao anatin'ilay fandiniana ny baiboly dia ahoana ny mahakasika an'ilay fotoana. Zavatra misy ny fotoana omena ny olona tsiraray avy mitovy ao anatin'ny andro anankiray. Samy 24 heures. Efatra amby roapolo ora. Samy 1440 minutes. Ho an'ny olona rehetrarehetra zany. Kanefa rehefa tonga eo amin'ity fandinian'ny ten'Andriamanitra ity dia miditra daholo amin'izay ny karazana blocage rehetra rehefa ny devoly. Hoe miaina ao anatina rotorotontsika izao. Ka rehefa ao anatin'ny rotoroto, aiza ary ny toerana ametrahana ny baiboly. Amakiana an'ilay ten'Andriamanitra, andiniana an'ilay ten'Andriamanitra. Dia nefa mazava ilay izy raha te hafantatra an'Andriamanitra dia tsy maintsy manokana an'izay fotoana izay zany. Zava-dehibe zany aloha amin'ilay hoe fomba fandiniana tsy maintsy manokana fotoana raha izay nambarany Ientsy izay. Izay indrindra. Dia rehefa manokana an'ilay fotoana amin'izay ary antsika tsiraray avy. Ny fotoana mankony zavatra anankiray ataontsika hoe gratuit ilay izy. Kanefa tena sarobidy indrindra. Io zany azontsika ampiasaina io fa tsy azontsika tazomina. Ary io rehefa lasa tsy azontsika averina intsony. Dia ao anatin'izay amin'izay hoe ny zavatra ho ampiasaintsika ny fotoanantsika tsiraray avy zany tsy maintsy sarobidy. Mahatonga andaniantsika ny fotoanantsika ilay izy. Dia tonga dia mitodika ao amintsika kristianina rehetrarehetra. Raha sarobidy amintsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tokony haniana zany tsika. Nanokana fotoana. Andokana fotoana ho an'Andriamanitra. Eo nefa manomboka misy amin'izay ny olana ka tery loatra ka zao loatra dia manomboka mipoitra amin'izay ireo karazana excuse rehetrarehetra. Izay réel ilay excuse-tsika fa tsy valable ilay izy ao anatrehan'Andriamanitra. Satria ao anatin'ny olona 8 milliards eto ambonin'ny tany be dia be ny mandinika ny baiboly ary mahazo ny tsiron'ilay baiboly. Excuse réel fa tsy valable. Mametraka zany tsika ilay hoe tsy manana fotoana ilay olona raha ilay zavatra ny teneny antsoina satria tsika miresaka amin'ilay tanora mantsy zao tsika eto hoe le ohatrany hoe le occupation ako be dia be dia raha mbola misy atokako makany dia lasa misy zavatra hafa sao dia lasa adino na tsy vita dia fa zava-dehibe ilay hoe sarobidy raha sarobidy ho anao ilay izy dia lasa anokananao fotoana. Eo amin'izay indrindra ilay izy hoe raha tena mahitsy amin'ny tenantsika amin'izay tsika kristianina. Satria ny tandrontsika dia hoe ho any an-danitra. Raha tena te ho any an-danitra marina ohatrany hoe za te ahomby amin'ny fianarako. Manokana fotoana be dia be eo amin'ny fianarako. Raha tena mipetraka ama-kristianina marina anaraka marina an'ilay Jesosy ve za? Iainao anazy ve za? Anokana fotoana ho azy ve za? Dia eto tsika indray teny ao anatin'ny baiboly ahitantsika hoe aiza ho aiza eo amin'ny tantaran'ny tantsika
De ohatrany ahoana ny fiomanantsika amin'ny fifaranany ty tantarany tany ty, nefa kitsika inge vetivety zay efa nitoko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. De eo na hitantsika hoe ohatrany tsy de anampy zany le vaky teny am'le resaka fahateren'le fotoana, zay efa nitoko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Zao ny fanambarana. Miangona eny mivoria anareo ry firenena tsy manan-kenatra. De eny tsy mbola miatra ny didy. De eny mielina toy ny akofa ny andro. De eny tsy mbola tonga aminareo ny fahatezerana mafin'i Jehova. Eny, de eny tsy mbola tonga aminareo ny firetan'ny fahatezeran'i Jehova. Hitadiavan'i Jehova ianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany, izay efa nanaraka ny fitsipiny, tadiavo ny fahamarinany, tadiavo ny fandeferana, angamba ho voafina ianareo amin'ny andro fahatezeran'i Jehova. Zay teny zay indrindra. Melohany atongavan'le andro fahatezeran'i Jehova de miantso Jehova. Mitadiava ny Jehova, mitadiava ny fahamarinana. Mitady le fahamarinana ve za zao? Fa ny teny izy fa melohany atongavan'le andro lehibe, le matahotra indrindra, de mielina toy ny akofa ny andro. Inona dikany teny hoe mielina? Malaky. Rapida be mihitsy. Ary io zany arakaraky ny anatonantsika an'izay fotoana izay, miaingana io. Zany mety tsisy fotoana, mety Mety tsisy fotoana. Ary zay ny erreur indrindra zanak'olombelona ozy Bouddha, resiko kely ny teny Bouddha satria marina le izy. Inona ozy izy ny erreur ngeza indrindra ho an'ny olombelona, mieritreritra izy fa manana fotoana. De zay koa nge nitsika kristianina, nitsika mpivavaka. Za mieritreritra fa andinika ny teny ary mieritreritra fa tena anokana fotoana amin'io. Rofiny ao arina kely ao. Rofiny any arina any 8 eo. Zay mihitsy le izy procrastination. Miandro fotoana mangataka fotoana akony. De eo am'izay hoe ny teny Jehova tao anatin'ny faran'le teny teo. Dia tsy mbola miatra aminareo fa sao de mba ho azo afenina ihany nareo ozy izy. Za zany zao eo anelanelan'ny teny Jehova amin'ny teny amiko hoe mitadiava ny Jehova sy am'le hoe andro fahatezeran'i Jehova. Eo zany zao tsika zao mielina toy ny akofa io andro io. Mandinika ve za zao? Sa mbola miverina am'le hoe excuse trop occupé ako zao. Fa rovintsika votsy occupé. C'est possible. Miverina kely tsika ny 5 taona lasa. Ohatr'izao ve fahateren'ny fiainantsika? De eritrereto raha hoe miempotra kely ao arinao, de alalaka ve tsika karaha zao za tsy mandray an'le teny. Ao anatin'ny fahaterena ahoana ny afako andray an'izay. Miatombotra nefa le andro. De arakaraka an'izay nefa miatombotra le andro. Tsy ahita maminy mihitsy ny azy zany. Raha zao tsy mahita maminy, ahoana moa ny afako hiara-monina amin'io Jehova io? Eritrereto hoe ianao miaraka amin'ny olona anankiray tsy tianao mihitsy mihaino azy, reraka be ianao mihaino anazy ka hiaraka aminy ianao mandritra ny adiny ray. Mandrakizay ne tsy adiny ray tsy 20 taona tsy 10 taona fa mandrakizay. Tena zay mihitsy mantsy satria raha Davida zao no resantsika raha miresaka salamo tsika 700. De miresaka mihitsy izy ao anatin'izay salamo 700 zay no 13 hoe endreny amamin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely ao ambavako. Asa Davida zany rehefa tena namaky an'le Baiboly de tena mahita mihitsy mamy zany Baiboly zany. Mamy zany tenin'Andriamanitra zany. De ahoana natongavatsika tahaka ny Davida ary? Zay fanontaniana. Tena fanontaniana lehibe mihitsy. Tsika kristianina ankehitriny ve tonga eo am'le Baiboly, Mahita hoe mamy. Sa hoe mampatory izy zany, sa hoe hafahafa be izy zany. Zay mihitsy le mahita atsika. De zay zany tena antony hoe nisy zavatra tao, nisy zavatra niainan'ny Davida tao, ary tian'Andriamanitra ny apita izany amin'ny olombelona rehetra eto ambony tany ity, de niraisiny ohatra Davida. Davida angady tena hoe olombelona nanana teknôlôjia, nanana zavatra be da be hoe fa mamy ahoana ary? Misy antony tao. De zay zavatra zay nefa raisitsika zao zavatra mamy ety ambony tany ity, ny tantely, ny siramamy, fary, bonbon mbola izy koa zany, gâteau koa mbola mamy. Tsy azo jerijerena fotsiny zany hoe mamy ry fa tsy maintsy mampiasa lela atsapatsika an'izay sensana mamy zay. Zany hoe misy an'le tena hoe manandrana zay, mihinana. Jesosy koa matetika de manohatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny mofo, zany hoe hoanina zany, andramana koa ny tantely vao tsapa hoe mamy. De ny olona anankiray mety afaka hiteny izy hoe mamy bonbon raha tsy efa nihinana an'iny. De ohatr'izay koa tian'ny Davida ty hoe matoy izy natsapa hoe mamy toy ny tantely mihoatra noho ny tantely efa nanandrana tantely izy zany, de izy teny hoe mbola tsara lavitra noho le tantely. De zay zavatra zay zany no jerentsika amin'ity androany ty, ahoana ary? Inona ary mahatonga ny Davida hiteny an'izay? Ka zay misy manko zao le mahita anareo satria tsika mianatra an'le fomba fandinihana, ahoana le mahatonga anazy ho lasa mamy, satria mangetahetan'izay ihany koa ny any tokantrano sy ny eto amin'ny fandaharana. Dikan'izay zany tsy maintsy manandrana aloha,
Misy départ zany tao vao tonga teo amin'ny point iny Davida. De ohatran'izay koa tsika hoe eo amin'ny toerana misy atsika raha teo ao amin'ny toerana nisy an'i Davida hoe tena mahita hoe firavoravoako ny teninao. Ny zavatra misy ange zao mahasorena le tenin'Andriamanitra ny akamaroan'ny olona. Makaleo ane ny tenin'Andriamanitra amin'ny akamaroan'ny olona. Tsy hanokatra an'ity ary a. Fa indraindray ara mihaino toriteny fotsiny de efa reraka efa leo ataovy mihoatra kely amin'ny lera tokony ho izy eo io de efa reraka ny rehetrarehetra de hoe fa maninona tsy mitovy. Aiza ny départ tsy maintsy anandrana ahoana ary ny fomba anandramana an'izay de miverina amin'ny fanandramana ao anatin'ny baiboly amin'izay tsika. Inona daholo ny zavatra nisy tao anatin'ny fiainana tao anatin'ny baiboly rehetrarehetra ahoana raha ohatra ny hoe andray teny ao anatin'ny baiboly raisiko toko sy andiny vela izy andiny anankiray ve ny raisiko sa toko anankiray ve satria zao zavatra misy a mety famitana lehibe le fandevoly izy ty miazakazaka ny rehetra amaky efa navovaky baiboly zay a kanefa tsy anatsapa mamy fatraiza nahita mamy ve tao anatin'le izy ary anankiray nitondra voto eo amin'ny fiainako ve le izy fa tsy isy dikany iny nanovakiana 100 arany a rehefa tsy nitondra voto eo amin'ny fiainako le teny de eo amin'izay le izy hoe tsy mihabetsaky ny voavako ny zava-dehibe tsara le mahavoavaky betsaka fa ny hoe ahoana ny akon'izay teo amin'ny fiainako nanova ve tondra changement ve tondra transformation ve zay zavatra zay ary tiana hozaraina ve tiana hozaraina ary ny olona matsapa zavatra mamy tsy maintsy tia amin'ny fony izy io mba jamo kely ty te miantsotra hoe ny famaky resaka izy tamin'ny resaka famaky tao hoe mamaky mibetsaka nefa tsy matsapa zay retsika tenin'Andriamanitra amin'ny miatoko fahavalo a ao hitantsika hoe inona ny fampitandremana omeny Nehemia makasika an'izay famakina izay Nehemia toko fahavalo Nehemia toko fahavalo de zao ny fanambarana hoe dia novakiany mazava ny teny tao amin'ny boky ny lalàn'Andriamanitra sady noazavainy tsara ny heviny ka dia azo ny olona tsara ny teny novakiny. Io zany le izy novakiny mazava ozy izy sady noazavainy ny heviny. Matetika manko antsika sady mamaky tsy mazava anankiray zay mamaky mailamailaka tsy mifantoka ary tsy manisy heviny de normal be tsika raha tsy tonga am'le point hoe mamy ane zany zavatra zany mamy ane zany teny zany satria diso famakina zany eo am'le famakina zany de fa hoaro de raha iteny anao izy amony tsy mahay mamaky teny eto amin'ity fiainana ity fa sa mahay mamaky teny daholo fa le famakina ny tenin'Andriamanitra zany miavaka tsara le izy hoe tsy mitovy amin'ny boky rehetra le boky le tenin'Andriamanitra fa na famakina azy ary tsy hoe kory avany de ohatran'le mpamaky ary ny tenin'Andriamanitra dia izao tsy izay le izy tsy hoe famakina pastoral zany le izy hoe fakina ohatran'ireny vakina pastoral zany ohatran'le famakina eny amin'ny liturgie le tenin'Andriamanitra reny ohatra tsy any le izy fa ifamakina io a Andriamanitra te hanazava narery tsisy protocole rahana be hoe tsy maintsy ty zany famakina anazy fa Andriamanitra te hiresaka io izy ny te hitarika io de le famakina zany no eo ny olana indrindra io zany voalohany indrindra vao diso famakina anao a de tsy trasa le le tanjona misy tanjona andresany antso manko teo hoe tanjona anankiroa hoe voalohany a mampafantatra an'Andriamanitra mampahalala an'Andriamanitra le teniny ary mampahalala antsika ihany koa ny tenatsika zany mihitsy de eo mahatonga anaty hiditra am'izay le fanazavany Daniel zay hoe eo amin'le famakina azy efa misy vao tsy mazava tsara zany izy de lasa tsy hitanao ao le heviny koa Andriamanitra tsy hitanao ao tsy azonao le heviny tonga le mamy misy ny teny ao amin'ny Lioka toko 10:20 resaka am'izay hoe famakina ny teny zay tsika eto de Jesosy rehefa nampianatra izy nandeha teny fampianarany a mampita izy de nisy mpahay lalàna anankiray nanatona Jesosy nakafana azy ozy ny baiboly nantany hoe mpampianatra ahoana inona no ataoko ozy izy andovako ny fiainana mandrakizay de ahoana navaliny Jesosy azy Jesosy namaly azy nanao hoe ahoana ozy izy inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna ahoana ny famakinao azy na inamaky teny ange io olona io fa tsy hoe tsy namaky sady teny mpahay lalàna io mpandinika io fa eo amin'izay le izy hoe miova amin'izay zany zavatra tiany Jesosy atongavana eo amintsika rehetrarehetra hoe matoa ampidirina tao anatin'ny baiboly zay teny zay ampisaintsaina antsika hoe toe-tsaina ohatry ny ahoana ny entinao rehefa niditra teo amin'le lalàna rehefa andeha handray an'le izy ianao de verina kely tsika tamin'ny teo aloha hoe Andriamanitra rehefa miteny amintsika hoe ty le teny tsy boky fotsiny novakiny io fa velona io
olona ifampiresahana io raisiko arak'izay ve le teny Andriamanitra io fa tsy Daniel raisiko satria Daniel olona miresaka afaka manazava mety afaka nazava fa ito ny resantsika hoe Andriamanitra mampafantatra ny tenany amiko zahako ny Daniel mahafantatra anahako Gaël mahafantatra anahako fa raha ianao any an-trano zany tsika mijery zany zao no manontany te hahafantatra anahy de tsy Daniel nantonona na Gaël fa tsy maintsy zahako satria zany afaka hampafantatra indrindra anahy tsy dadanay ny antonona fa za de rehefa izany mampafantatra anahy mazava tsara momba anahy rehetrarehetra de zay am'izay tsika miverina atao am'le teny teo hoe lay teny zany efa Andriamanitra fa tsy maintsy mbola izy koa ny anazavantsika rehefa avy eo bebe kokoa hoe zao ange le izy de ohatrany hoanary zany le teknika le hoe mamaky satria tsika miteny hoe le famakianao azy mitondra impact ndreky efa gitsika ny jaona voalohany eo tsika manomboka atsay jaona voalohany toko faharoa andiny fa 7 jaona voalohany toko faharoa ka ny andiny fa 7 de zao ny fanambarana hoe ary ny aminareo de ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao anatinareo ka tsy mila ampianarany olona ianareo fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy lainga izany dia atomoera ao aminy anareo araka ny nampianarany anareo io zany lezy manomboka raha miavikaviky fa zao tsika mandinika an'izany teny zany de hoe tsy mila ampianarana olona ody ianao satria hoe le mamaky le ositra de ny fanay masina izy zany mampianatra anao voalohany indrindra de raha misy mpampianatra anankiray de misy mpianatra anankiray nampianarana de tsy le mpianatra no mikomandy ramseo tia atao androany na eo madamo tia nianaratsika androany fa tsy maintsy le madama so ramseo no mitondra fampianarana avany de le toe-tsaina famakina zany le toe-tsaina tenenin Jesosy teo zany hoe ahoana famakinao azy de ny dikan'izany de hoe milefery anao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina de adino tanteraka le fafamakinao hatramin'izay fa misy famakina vaovao amenanao omenanao am'ty androany ty de zay ny depart voalohany indrindra eo zany manomboka amin'ny famakina de rehefa mianatra tsy maintsy misy toerana ianarana misy sekoly ianarana na izany toerana miditra amin'ny firy ahoana de raisitsika mazava ny tenin'Andriamanitra satria tsy maintsy misy méthode le izy marika toko voalohany 5:30 ahoana voalazan'izay ary ny fomaraina koa izy alina koa izy kanakana tany foana mivavaka tany izy de fivavahana zany ety resantsika fivavahana ny fivavahana fifandraisana de tsy hoe za rery no miteny fa Andriamanitra koa miteny de izy koa miteny amin'ny alalan'io ny teneny anamiko ny alalan'ny teny zany hoe ny fandinian'ny olona anankiray tenin'Andriamanitra zany de vavaka iny satria vavaka fofonain'ny fanahy raha tapaka amin'ny fofonaina tsy velona le fanahy zany de tenin'Andriamanitra io zany tsy maintsy miaraka ny vavaka fo marainalina maninona moa Jesosy ny amin'ny marainalina izy do fo tenitsika teo hoe tsisy fotoana ny olona am'izao ankehitriny zao rotoroto eo zany ny olana voalohany indrindra satria vao manomboka miditra ny amin'ny valy eo mahefeona fiaratsika ny avelany manomboka amin'ny enina rio marainalina zany manomboka aty amin'ny efatra zany amin'ny telo aty zany de efa eo ny tsara indrindra efa fotoana any fotoana any efa orany any tsy hoe alina any fa efa maraina any zany de hoe tsika ny mahita hoe raha tena important amiko zatra anankiray izy ny alefako voalohany atsy zay de ohatr'izay koa ny tenin'Andriamanitra raha tena manandanja amiko ny fifandraisanao an'Andriamanitra tsy maintsy le fandraisako an'le teny zay manko ny misy mpifankatiza anankiray anankiroa ohatra mpivady de tsy maintsy mba mandray teny avy amin'ny lehilahy le ramatoa hoe je t'aime na bisou vao maraina ohatra ary miboosté ny tontolo androny gardian'le fifandraisana zareo koa nefa niny de ohatr'izay koa le ianao sy Andriamanitra zany hoe raha fifandraisako amin'Andriamanitra zany tsy maintsy io koa mandeha voalohany eo zany fotoana fixe io ary fotoana tsy miovaova io mpampiasatsika ny ampiasana rehefa mampiasa tsy maintsy hoe miditra am'izao ianao de mirava am'izao ajaitsika fantatry zay mpampianatra ihany koatra zay miditra am'ty voatara fa maninona moa rehefa tontolo ara-panahy le izy de ohatrany hoe tsy maninona raha nga io raha tsisy bedy io tsisy Andriamanitra ikapoka anahy entina hoe aztsika le izy raha avy kely zany zay de le ao anatin'ny hoe fomba fandiniana manko tsika voalohany zany aloha de hoe manokana fotoana manokana ataovy mihitsy ohatrany hoe fotoana idirana sy fotoana ivoahana de ao anatin'izay ihany koa le hoe zay tenen'le mpampianatra ao ino no raisinao fa tsy hoe ianao no misafidy hoe aleo raha nga tiano atao androany toerana fixe koa raha tena azo atao toerana fixe ihany koa satria toeram-pianarana de satria ohatra amin'ny tenin'Andriamanitra zany ohatra amin'ny Mosesy mazoto izy niditra atao amin'ny trano le fiaonana ary tiany Mosesy ny nakao
Davida ihany koa matetika ohatr'izany hitoetra ao an-tranon'i Jehovah lahy misy toerana zany ao tena tsara zany hoe manana toerana manana toerana ho anao manokana ianao andinihana toerana ianaranao fandraisanao amin'Andriamanitra. Jesosy ny koa tany an-tany foana manana ny anazy koa izy de tsika ihany koa zany raha tena important zatra anankiray ary le tena hoe atokana Davida koa i Jakoba ihany koa de ampeniela izy ny tolona tamin'Andriamanitra nametraka tsangabady teo zany hoe toe zavatra anankiray zany tsy masimasina ho azy io fa tena hoe fotoana masin'Andriamanitra masina io fa tena hoe voatokana zavatra anankiray mila tokana rehefa masina ianareo koa taranaka voafito izy tena olana antsoin'Andriamanitra nareo voatokana ianareo anao tsara zany hoe ny ora voatokana fotoana voatokana toerana voatokana manomboka eo zatra rehetrarehetra fa raha ataontsika ohatrany hoe rainazy ihany mamakimaky boky azy sindra-banamaky eto tsy mandeha le izy teo anatin'izay raha ohatra zany tsika hoe tianana fifandraisana mamy be amin'Andriamanitra ohatra ny nanana ny Davida tamin'Andriamanitra mirehatra be le fifankatiavana tena hoe velona be fifankatiavana ao amin'zareo nefa tsika mametraka hoe 10 minitra ihany ao anatin'ny ray andro ohatrany hoe mitady ny tsity zany tsika ohatrany hoe mitady voatsiary tsika ao anatin'izay satria be deaibe manko ny miaina an'izay ka zay tsisy olona nge za kosa tsy te hifandray amin'Andriamanitra zany fa te hifandray amin'Andriamanitra daholo ny rehetra fa 4 minitra voatokako an'Andriamanitra manokana ihany fa 10 minitra 10 minitra dia raha tany ampanomboana de eketsika le izy any amin'ny départ fa mpandra-pantonga mandra-paroviana raha n'izay 10 minitra zay de ozy ny teny frantsay hoe sans cause point d'effet rehefa tsy za kosa tsy andokana fotoana ho amin'ny olo tiako ahoana moa ny eritreretako fa haritra ny fifandraisanay eritreretintsika fotsiny hoe ny fifandraisan'ny couple mpivady ao an-trano arany zara raha mpivady ara mifankatia be ohatry ny na miray trano miresaka isan'andro tonga be deaibe amin'ny fisaraha-panambadiana maika moa fa tsisy fifandraisanao na misy fa hoe 10 minitra rangafa ohatrany ahoana zany ny idéal amintsika zany eo amin'ilay fandiniana ny teny satria tsika miteny hoe le 10 minitra zao tsy idéal ao anatin'izay ngamba tsy hoe anisy ina moa zany raisitsika ohatr'olo izy fotoantsika hoe 10 minitra na voafaritra be fa fotsiny hoe eo amin'ny fiaingana tsika tsiraray avy miainga aloha tsika zany logika be na ho 10 minitra ary tsika amin'ny voalohany fiaingantsika eo fa arakaraka ny andehanantsika kosa tokony isy fivoarana zany eritrereto tsara hoe tokony sy andininy 7 am'zato ane no nanoratany Davida itenenany hoe firaviravony mamy ny tenin'Andriamanitra tsy miresaka tantara izy na biografia ao tsy miresaka faminaniana izy ao anatiny io fa resaka fotsiny hoe mamy le tenin'Andriamanitra dikan'izay tsy maintsy efa manokana fotoana lavabe amin'Andriamanitra zany Davida ianona ny teniny andraisana azy tadiavana azy de tsika nefa ny tanjontsika ho tonga amin'izay toerana misy an'i Davida zay tsy afaka hijanona foana zany tsika eo amin'le 10 minitra fa tsy maintsy hitombo zay tsy maintsy zay misy le teny malaza azy tsy maintsy de iverina kely tsika ao amin'ny tany boky ny tantara rehefa tsy te le tenin'Andriamanitra idirantsika kely zay ao amin'ny tantara faharoa toko fa 430 misy zavatra manina moa zany mitovitovy amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka izy io Josia kely zany rehefa nisy mpanjaka maromaro teo alohan'ny Josia teo nisy amin'ny Manase teo nitondra tao aorianan'ny Manase Amona de rehefa aveo tonga Josia rehefa nandeha ny aktivité rehetrarehetra teo anivon'ny fanjakana mandeha foana zany ny aktivité fivavahana rehetrarehetra satria nisy asa fisoronana nandeha teo mpanjaka fomba mampanao rehetra teo amin'ny Israely teo nandeha fa tamin'ny fotoana amin'izay anadiovana ny tempoly mpanjaka faharoa toko faharoa 430 misy an'izay nandeha nanadio tao amin'ny tempoly zareo nahita boky tao amin'ny tempoly any amin'ny grenier-ny tempoly io de bara de rehefa misy boky iny ty fafana feno vovoka nosokafana le izy iliky mpisorona be nahita an'le boky taitra izy rehefa aveo tena le boky ny lalàna tany amin'ny Mosesy ty de nentina le izy rehefa aveo teo amin'ny mpanjaka Josia rehefa tonga teo amin'ny Josia le izy de nivakina tamin'ny Josia rehefa reny Josia le izy ina ny fiatsikany tonga izy de nandritra ny fitafiny tonga izy de nibebaka de nivavaka mafy izy rehefa aveo tao aorianan'izay niainga amin'izay ny réforme teo amin'ny zanak'Israely de naringana naravana daholo amin'izay reo altarantsapy be deaibe
zavatra misy tamin'izay fotoan'izay zany. Rehefa avy eo mandeha ny fotoana, alefantsika indray ny moyen âge. Tamin'ny andron'ny Lutera, maizina ny tany rehetrarehetra. Satria izay nisy tamin'ny andron'ny Josia manko a, 570 taona tsy nisy tenin'Andriamanitra teo, fa aktivité nandeha daholo. Fivavahana, nisy mpivavaka foana teo. Nisy mpisorona be teo nandeha foana. Fa le teny, teo le teny sa tsy teo? Teo le teny fa tsy niraisiny, tsy hitan'ny olona. Tamin'ny andro mony Lutera amin'izay tsika miditra, tsisy teny teo. Vitsikely nahazo an'le teny. Rehefa noentina amin'izay le teny tamin'ny alalan'ny Lutera zany, niditra le baiboly, nandeha ny réforme. Nisy fanavozana be deaibe amin'izay teo amin'ny fivavahana. Aty amin'ny 3e millénaire tsika izao. 2026 tsika izao. Eo le teny sa tsy eo? Ao an-trano le baiboly. Ao an-trano le baiboly. Fa tsy sokafana. Aiza zany zao miverina aiza tsika io? Miverina any amin'ny andron'ny Josia tsika io. Eo le teny, fa tsisy mandray ange io teny io e. Mandeha nge ny activité sainte rehetrarehetra e. Any am-piangonana ny programme rehetrarehetra. Mivavaka daholo nge ny olona rehefa tonga amin'ny fotoana fivavahana e. Mihira ane ny olona e. Fa tena raisina ve le teny. Miverina amin'ny contexte any Josia zany tsika amin'izao fotoana izao fanontaniana mipetraka. Izy ary nitondra an'le réforme. Raha tsy manao tsika. Raha tsy manao tsika. Eritrereto hoe tsika zany zao a, génération zao a, sahirana be mandray an'le baiboly. Ohatra ny ahoana ny anjony génération ao aorianao rehefa avy eo. Izy ny garantir antsika fa handray ny teny ireo. Ia. Tena zava-dehibe ary tsy maintsy resahantsika ao anatin'ny fandaharana manokana zay ao aoriana kely ao. Satria ny fotoanantsika ihany koa mandeha dia mandeha. Mbola ao anatin'ilay hoe fomba fandinihana. Satria ao anatin'izay mihitsy zany dia zava-dehibe zany zay hoe ao aorianan'ny tena fandinihana dia misy réforme. Fanavaozana foana. Misy fanavaozana. Ka zava-dehibe zany zay hoe ny tena fandinihana mitondra fanavaozana. Raha fandinihana tsy mitondra fanavaozana zany a, dia diso le famakinao an'le teny. Eo manko ny olana rehetra ny samy te hitondra fanavaozana kosa e. Fa tsy zay. Malaza be amin'izao fotoana izao fanavaozana ny atsika le izy. Eto inona ary ny olana zany? Excuse, zay tsy mamaky baiboly, tsy hainay manao anazy. Aiza vakina voalohany. Raisitsika ny ohatra. Asan'ny apôstôly 7:11. Fakitsika amin'ny dikateny mbola eto Madagasikara ane zay. Asan'ny apôstôly 7:11. Ahitantsika ny zavatra nataondry tao Bery. Ny olona tao Bery zany a, raha misy olona mpitory teny avany, dia tsy mipetrapetra fotsiny zareo hoe indao hoe nona fotsiny za fa inona nataony? Amarininy zareo le izy, daholo vokatra le izy. Dia eo zany hoe inona zany ny teknika natao reto Bery reto. Fakitsika le izy. Tsara toe-po amampana kokoa ireto jiosy reto noho ny tany Tesalonika. Sady nazoto kokoa nandray ny tenin'Andriamanitra. Nodinindry zareo isan'andro ny soratra masina, anamarinana izay lazain'i Paoly. Any zany le izy. Tsara toe-po amam-panahy. Zay nge nitanjoto ambony ty tany ty anana olombaniny e. Dia inona nataony zareo? Nodiniandry zareo isan'andro. Anamarinany izay lazain'i Paoly. Ny olana amin'izao a, samy mitory teny daholo ny olona rehetra. Dia ahoana ozy ny fiangonana sy ny mpianatra rehetra? Eny tompoko. Aty zay. Fa tsy mitovy andre tao Bery zany. Tao Bery mitory teny ianao. Dia le olona mbola lanjainy mihitsy hoe marina. Paoly le resaka eto fa tsy olon-kafa. Raha iny toe-tsain'i Paoly iny zany dia mbola dinihan'ny Bery ahoana zany ny tao anatiny tao. Dia le fomba fandinihana ahoana amin'izay fomba fandinihantsika ny tenin'Andriamanitra. Inona ary natomboka voalohany? Rehefa tonga amin'ny tenin'Andriamanitra zany tsika dia ahoana ary? Mety misy zara manko le izy. Raisitsika ohatra, mety hadinikitsika ohatra nomeny Jesosy Kristy e. Reto mpianatra rehefa nakana Emaosy rehefa tsy nafantatra ny tiany soratra masina ambara, makasika fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty sy hoe minalahelo fa maty Jesosy. Luka 7:20 ne 7:20 nge jerentsika. Luka 7:20 hitantsika hoe inona nataon'i Jesosy Kristy rehefa tsy azony reto mpianatra ny tiany ambara. Zao ny fanambarana. Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy eo amin'ny soratra masina rehetra. Nanomboka tany amin'ny Mosesy sy ny mpaminany, izany hoe raha tia ahazo zavatra anankiray zany ny olona anankiray amin'ny tenin'Andriamanitra, ohatra mahakasika an'i Jesosy, dia tsy maintsy ny atomboka taiza izy? Tany am-paminany. Tany am-paminany sy ry Mosesy. Boky 10 Mosesy. Genesisy, Exodosy, Levitikosy, Nomery, Deutéronomie, 10. Sy ireo mpaminany rehetra. Izy nefa nazavaina amin'ny fotoana io
makasika ny nafatesan'i Jesosy sy ny tsanganany. Rehefa andray tena anankiray ihany koa zany tsika misoratra masina mahakasika na zavatra anankiray de tsy maintsy jerentsika ny soratra masina ray manontolo. Manomboka any amin'ny voalohany sy ny farany. Anankiray zay. Mety misy ihany koa mahakasika ny hoe anazava mahakasika ny thème anankiray ohatra. Ka ty mahakasika ny fiavian'i Jesosy ohatra. De tsy maintsy makary. Mety andray ihany koa tsika toko sy andinina anankiray monja androany. Arak'izay hitarihan'ny fanahy masina tsika. Fa ny tiantsika ambaraton'izay de hoe tsy azotsika tsongaina ambolony ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy ny tenin'Andriamanitra rehetra no manazava azy. Inona ary ny nahatonga an'izao zavatra zany? Misy fitaovana ampiasaina ohatra. Ny zavatra rehetra ambony tany efa misy daholo. Misy ny dictionnaire biblika. Misy ny baiboly efa hitantsika maso. Azontsika anankiray zay. Misy ihany koa ny concordance. Misy ihany koa ny baiboly misy référence eo ampovoany. Zany hoe manampy atsika zany reny. Tsy manana excuse mihitsy zany tsika hoe tsy haiko le mijery contexte ohatra. Tsy haiko le mijery makary de mijery makary fa ny zavatra rehetra efa eo daholo. Internet. Taridalana koa efa eo. Fa raha ohatra zany tsika ka mametra-panontaniana hoe tsy haiko le izy efa haitsika mihitsy zay no maninona. Tsika mihitsy minitsy jeran'le. Ya, mamaraparana zany sika ao anatin'ny fandinihana somary arafo kely zavatra andresantsika teo hoe fomba fandinihana ny baiboly. Ao anatin'izay le hoe manokana fotoana manokana, manokana toerana manokana. Eno izay ambaran'ilay mpampianatra de ny fanahy masina izany ary ao anatin'izany de tena mandinihy mampiasa ireo karazana fanampina fahalalana rehetra izay azonao ampiasaina ho fandinihana satria resantsika teo hoe ny soratra masina rehetra de manaraka an'ilay contexte izay ny fampiresantsika. Zava-dehibe tokoa zay ahafahanao ary le farany le hoe ny fandinihana de mitarika ho amin'ny fanavaozana. Zava-dehibe zay anafahana nampita tamin'ny tany tokantrano tany hoe ohatran'izany kay ny teknika, ny fomba fandinihana ny baiboly. Ety am-pamaranana tsara raha misy fizarana kely fohy azonareo ampitaina ho an'le any tokantrano sy ho antsika ihany koa amaranantsika nyty fandarana androany ity. Manokana ho anahy fomba hafa ihany koa le izy sady amin'ity maraparanako anazy zany amin'le fandininana ny baiboly. Indraindray mety sy sahirana ihany le hiainga amin'le tonga de andrain'le baiboly. Zay moa zany l'idéal indrindra ho an'ny tena ny andinihana le izy kanefa manome olona ihany koa Andriamanitra manodidina atsika. Namana, afaka hiaraka andinika atsika. Tsy misy de tsisy te hianatra mihitsy. Ohatran'izao ataontsika zao. Ohatran'izao ataontsika zao zany zao fifampizarana le izy miainga amin'ny zavatra ohatran'izao tsika de efa afaka. Zay zany zao de efa fitaovana anankiray ho an'ny any an-trano rehetra any hoe fitaovana ara-olombelona zany. Hiaingana. Fa misy ihany koa ny vondrona mpinamana afaka hiara-hianatra ny baiboly. Ohatran'ny taobery. De rehefa avy eo Andriamanitra manko mamerina an'izay teny zay amintsika foana hoe mitadiavan'i Jehova dieny mbola hita izy. Miantso azy dieny mbola akaiky izy. Dikan'izay zany Jehova mety maninona rehefa kelikely eo? Mety ho lavitra. Mety tsy ho hita tsony izy. Mety ho lavitra izy. De miantso antsika rehetrarehetra amin'izay Andriamanitra hoe ato anatin'ity mamy io teny io. Tena mamy io teny io. Ny ahafantarantsika fa tena mamy io teny io rehefa midofotra amin'ny fiainantsika aiza ihany tsika mandeha. Ao amin'ny de raisitsika ho ataontsika doliprane mpianana foana ve Jesosy rehefa tena tratra migraine de mila paracetamol. Rehefa mietsika ny aretin'andohako de mila doliprane. Misy zavatra ne zany hoe tsika nge zany any tena hoe au fond any amin'ny être atsika lalina indrindra any hoe ato amin'ity ranga misy hery hafa mihitsy ato anatin'ity teny ity mamelombelona ana le izy manome fanaty jerefa tsara ny rehefa dona pahorita me vola izy raha misy heviny aminy vola fa teny de tsy tena mpitondra no entinao amin'io fa tenin'Andriamanitra de mitraky iny olona iny manana fanantenana iny olona iny. Eo zany mbola ahitantsika indray le herin'ny tenin'Andriamanitra de misarika atsika Andriamanitra miantso atsika izy avy andramo de hoentsika indray ny amamana. Ny amaranako azy ngamati ao amin'ny Ezra toko 7:10. De vakitsika kely ny Ezra toko 7:10 sy neny amin'ny Petera 2 toko 1:20. Ezra toko 7. Zay voalohany. Fa Ezra nampiomana ny fo ny tady ny lalàn'i Jehova ka hankatoy izany ary ampianatra ny Israely didy sy fitsipika. Tsara anankitelo le izy voalohany indrindra tsisy olombelona mahay ny tenin'Andriamanitra isika. Hoe ianao ny tena mahay de ianao mahay de za mahay na de misy ireo manam-pahaizana indrindra. Fa inona ny voalohany indrindra nampiomana ny fo ny Ezra
Hitady. Faharoa Akato izy ampiatra ary fahatelo Ampianatra. izara sy ampianatra izy zay zavatra zava-dehibe a tsy hoe mianatra rery zany ianao de eo anao Anao iny rery, fa fa zaraina le izy zay hoe tena mamy zavatra mamy de zaraina le izy anankiray zany zay de leo ampetera faharoa toko voalohany diny faharoapolo andiny faha raika amby roapolo petera faharoa petera faharoa toko voalohany diny faharoapolo a ajantsika eo amin'ny toko faharoapolo diny faharoapolo eo fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaina ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'olombelona fotsiny. io zany le izy tsy vitantsika olombelona io tsy efa ny fisainantsika olombelona mahay mamorona roplanina ny olombelona mahay mamorona trano ny olombelona mahay zavatra rehetra ny olombelona fa sarotra amin'ny olombelona mamoaka ny tsoakevitry ny soratra masina de na iza zany mety manana PhD ohatra mety mitety école séminaire théologique maromaro eto ambony tany ity ka raha ohatra zany ka tsy manaiky an'le teny hoe tsy efa ny fisain'olombelona io ane mety aio am mamadibadika arisy fa ilay tena hevi-dalina ny soratra masina satria ny tena fahatakarana ny tenin'Andriamanitra de tsy intellectuel io fa tena vaty amin'ny fosika olombelona io zany hoe Nicodemos tena nahay fa hoy Jesosy ahoana hozy izy mila teraka indray ianao tsy azony le izy ary ny tena hitana zany fa mahay tenin'Andriamanitra ny olona anankiray tena niovana inona fiainana. de zay no zaraina amitsika namana mpijery hoe raha tena miditra lalina isan'andro tsika milefitra Andriamanitra tsy efa ansaiko ty fa hovaino izy kelikely miandalana ny fiainatsika. Eny ary misaotra n'izy mianadahy isika misaotra ihany koa izay nanaraka izao fandaharana izao ny amin'izay hoe fomba fandinihan'ny baiboly izay mino izahay fa izany fifampizarana izay natao teto zany dia hanova indray ny fomba fandinihanao ny tenin'Andriamanitra. Ny rariana dia ilay fanahy masina izay afaka mampianatra izy mihitsy no hiasa mahery ao anatiko ao anatinao ka mba hatonga zany fanandramana zany ho fanandramana tena hoe hiainana mihitsy mamy izay ianao indray no hijorovam-bolombelona ao anatiny zany hoe mamy endre ny amamin'ny tenin'Andriamanitra. De isika hivavaka ny amin'izany afatra izany mba hamarana antsika izao fandaharana izao. Jehovah Andriamanitra rainay eo misaotra izay ny amin'ny teninao izay nozaraina teto izay nampianarana indray ny fomba fandinihana ny baiboly. Anao dingana vaovao izahay eo amin'ny fiainana tsirairay avy mangataka anao mba hanampy hery mba ameno anay ka ianao mihitsy no ampianatra anay izany teninao masina izany. Izany vavaka tonoko sangatako ny anaran'i Jesosy. Amen.